Mitaky ny fianoneran'ny fanjakana frantsay ny faritra Ikongo ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana Andriamatora Razafy Androfa Jean Brunel avy any amin'io faritra io nisy ny taratasy napetrany teny anivon'ny maso ivon'ny La France eto Madagasikara ny takiny izay fanonerana izay. Nitaky ny fanonerana ny faritra Ikongo amin'ny fitondrana frantsay ny solombavambahoaka voafidy tamin'iny faritra iny raha ny nambarany moa dia tafiditra indrindra tamin'ny raharaha 770 ity faritra ity. Ny fitoriana natao zany dia ohatran'ny fitoriana rehetra. Soratana ilay fitoriana dia napetraka any amin'ny masovo frantsay eto Madagasikara dia misy dika mitovy namena ny ministera ny raharaham-bahiny mba ho fampahafantarana azy ireo an'izay andraikitra andraisina zay dia misy ihany koa dika mitovy nomena ny filohan'ny antenimieram-pirenena ana lehibe amin'ny tena azy mivantana amin'ny mahasolombavambahoaka ny tena dia fitoriana ohatran'ny fitoriana rehetra izy io no izay fandokandalana nataon'ny fanjakana frantsay tamin'ny Madagasikara zay. Tsy naminona tsy nametraka sorabola mihitsy zahay fa dia mitory fotsiny zahay hoe tsy rary ny zavatra nataonareo tsy mety ny zavatra nataonareo mandika kitsirano ny zon'olombelona ny zavatra nataonareo ka dia mitory anareo zahay. Maromaro ny zavatra andrasana maromaro ny zavatra andrasana fa dia eo moa tsika mahita ny toyany fa tafiditra ao anatin'ny zavatra andrasana daholo zany zavatra teneninareo zany mba fialatsiny mba famonerana ny fahavoazana sy fanaovana asa mifanandrify amin'ilay famotehana sy famonoana izay natao maromaro zavatra andrasana zany fa dia eo tsika mahita azy. Sy namaritra kosa sandam-bola na tandombola mazava momba izany fitakiana fanoneran'izany ity solombavambahoaka ity atao anatin'ny fitoriana izay napetrany tamin'ny masovo frantsay ny fahefatry ny volana aogositra lasa teo.